Ho fiomanana ara-panahy amin'ny fankalazana ny Noely dia ny asabotsy folo sy ny alahady 1 Desambra lasa teo no nanantanteraka ny matsom-panahy na récollection fanaony isan-taona ny kristiana katolika malagasy izay monina eto Paris sy ny manodidina. Ny adidy sy ny andraikitry ny laika eo amin'ny fiangonana araky ny fampianaran'ny konsily Vatikanina faharoa no loha-hevitra nampitaina nandritra io fotoana io. Inona tokoa moa no mahazava-dehibe tokony hafantaran'ny laika izany adidy sy andraikitra izany? Niezaka ny tedavina dia ny hoe ny ampazava amin'ny laika hoe aiza marina ny anjara toeran'ny laika ato amin'ny fiangonana satria maro ny laika mikatoka sy mandray andraikitra nefa ny ohatra ny hita hoe tsy dia fantany loatra hoe zo ve le izy, adidy ve le izy, andraikitra ve le izy. Ka raha ny fahitako azy angambany ny izay kristiana tonga nanatrika teto androany dia tena afaka milaza mihitsy ny hoe mahalala tsara mihitsy amin'izao fotoana izao hoe manana anjara toerana lehibe ary manana adidy lehibe ny laika ao anatin'ny fiangonana satria ny fiangonana dia vatany irain'i Kristy ka ratsambatana io izy ary hita taty koa zany tamin'ity koa zany ny hoe ahoana marina ny tena fiaraha-miasa amin'ny pretra ny fifanankalozan-kevitra dia tena hitako hoe tena nandray anjara be daholo mihitsy ny olona ary hitanao teo zany hoe ny olona hoe mbola le ngamana azo lazaina hoe le tsy nahalala loatra hoe inona ny voalazan'ny Vatikana faharoa ka amiko zay tena zava-dehibe mihitsy satria azo lazaina zany hoe amin'izao fotoana izao tsika afaka mandroso ary efa afaka miroso bebe koa hoe manohitra ny le fiaraha-masa sy le fandraisana anjaikitry ny laika satria tsika dia fantatra fa ny pretra tsika dia pretra mianatra mandalo ka noho izany ny laika dia tena manana andraikitra lehibe mihitsy ao anatin'ny FKMP. Ny fotoana toy izao ihany koa dia fotoana hifankafantaran'ny kristiana misimisy kokoa hatrany amin'ny alalan'ny fifampizarana sy ny fanehoan-kevitra isan-karazany, amin'ny alalan'ny fiaraha-mivavaka, amin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo ihany koa. Ary na ireo ankizy madinika aza dia nandray anjara ihany koa amin'izany fifampizarana izany. Fotoana andraisana fahasoavana hatrany ny famonjena matsom-panahy. Izany fahasoavana azo izany indrindra no tiany reto kristiana reto hozaraina amintsika. Ny fahasoavana azo zany dia ny fampizarana amin'ny samy kristiana aloha zany voalohany indrindra eto amin'ny fiangonana FKMP Paris. Dia voalaza tao zany ny fomba fiaraha-miasa ny ino moa zany filazana azy coopération ozy mampera raha havana zay dia samy namela belatra tao zany samy namoaka ny heviny tao zany ny kristiana amalaika anazy zany dia namaliny an'izay hevitra avy amin'ny vahoaka zay koa zany ny pretra. Dia amiko zany faly satria izay zavatra ohatrany tsy tena zava zany eo amin'izay resaka hoe fomba fandraisana izay zany ao amin'ny ara-pinoana zany tena zava-koa tamin'ity ino zany matsom-panahy ity. Ny fahasoavana azoko tamin'ity matsom-panahy ny ainantsika ity aloha dia nafinaritra ary tena napietsi-po be mihitsiny iny hitako hoe le matsom-panahy aloha tena ilaina ao anatin'ny fiainam-piangonantsika ahafahantsika rehetra mba mifampizara ny fanazavana surtout amin'ny tenin'ny soratra masina hoe tiavina namanao tahaka ny tenanao ary za aloha dia faly isaka mamonjy matsom-panahy dia mizahatra azoko zaraina foana amin'ny toe-piainako rehetra ao anatin'ny fianakaviako, ao anatin'ny mpiara-miasa rehetra na ireo marary miaraka amiko ary dia afaka zarazaraiko amin'izany zany. Nafinaritra fotsiny ilay interaction ny fiangonana sy ohatrany hoe raha mandray anjara tahaka hoe ny kristiana dia l'intégration ao anatin'ilay fiangonana c'est-à-dire hoe lasa mandre hoe tokony handray andraikitra bebe kokoa sy hoe ao anatiny kokoa. Fisaorana sy fideranan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sorona masina no namaranana ny fotoana ary nanentana ny mopera rahavana ny tsirairay ho faly mandrakariva eto am-piandrasana ny fiavian'ny tompo.
mankalaza ny tompony fanaiko la hira tonkirany masiny Maria mankalaza ary ny fahatelo dia avy amin'ny Paoly apôstôly zay mbola mamerimberina aminao ny falia ary ny vavahana landafa ary ny evanjely moa dia raha tsika mafantatra fa ilay mpialoha ijoana zay faly manan-karivo na enjana sy mafy tohinina azy ny sevitra nahazo azy ka izay ihany ny falia zay ny tenin'ny tompo amizay ny falia fa akaiky ny tompo. Ankafaliana ary mandeha hiandrasantsika ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo ka ankahiry antsika hatrany hosay handray ny adidy sy ny andraikitra tandrify antsika tsirairay avy eo amin'ny fiangonana. Izany fanitanana izany no afatra ataon'ny ramatoa Fara Rasolo Jaona amintsika. Araky ny falazan'ny opéra rahavana dia coopération, izany hoe fiarah-miasa no iarahan'ny pretra sy ny laika amin'ny fampiroboroboana ny fiangonana. Izany hoe samy manana ny andraikitra. Hita tao koa zany hoe aza matahotra mandray andraikitra fa zonao zany a mandray andraikitra ary adidinao no mandray andraikitra. Ka zay maniavana tiako atao hoe raha ohatra hoe misy zavatra mbola manalasala ny olona zay tsy nandeha tamin'ny collection dia aza matahotra ary aza manatona na manatona ny pretra na manatona laika zay afaka manazava ny mombany hoe ahoana marina tokony ho fiarah-miasa amin'ny pretra ao amin'ny FKMP.